Niavaka kosa ny fitaovavahana tamin'ny ity androany ity ho an'ny fiangonana Apokalipsy nisy tokoa mantsy ireo olona izay efa miisa 900 no indray natao batisa teo anivon'ity fiangonana ity ka teny andranotapahana Ambohidratrimo no nanatanterahana ny fanompoam-pivavahana ary androany. Fitaovavahana lehibe no natanterahany fiangonana Apokalipsy izay tarihan'ny pasteur Mayol io maraina io teny andranotapahana Ambohidratrimo ka mpino marobe no nanotrana azy ireo tamin'izany. Nandritra io fitaovavahana io no natanterahany ity fiangonana ity ny batisa lehibe ka olona 900 no niroso tamin'izany batisa izany rehefa avy nianatra ny tenin'Andriamanitra sy nanatrika ilay conférence lehibe izay nanazava'ny pasteur Mayol ny baiboly ara-matematika sy fizika ary siantifika. Nanambara moa ny pasteur Mayol fa ity ny batisa farany ataony amin'ity taona 2024 ity raha nambaran'ny pasteur ihany dia mety totaly 503 ny olona nataon'ity fiangonana ity batisa tamin'ity taona ity raha ny teto Antananarivo renivohitra fotsiny ihany. Hoe tsy dia magaga ihany le isa hoe 900 no vita batisa satria ny olona mieritreritra hoe alohan'ny faranan'ny taona idirana amin'ny taona 324 aloha mba vita fihavanana amin'ny Andriamanitra daholo aloha ny tsirairay avy zany dia niazakazaka ny olona nanolo teny alohan'ny fihafaranan'ny taona 2024 ity. Le mizavatra mandindindina ny olona maro koa nkeo hoe faran'izao tontolo zao hoe ao koa ny fahasahiranana sy ny crise rehetrarehetra dia ny olona zany vahaolana farany hitan'ny olona hoe aloha manolo tena amin'Andriamanitra fa tsy sy azo antenana tsony hoe hamonjy ny fiainanao zany fa dia aloha mitodika amin'Andriamanitra. Zay mampatonga n'le fiazakazan'ny olona amin'le fanoloran-tena zany. Tamin'ity taona ity zany teo amin'ny 3 tao zany teto Tananarivo ihany 3 zany nisan'ny olona vita batisa teto Tananarivo tamin'ity taona ity. Zay zany ny vokatra azo teto Tananarivo fa ny any amin'ny faritany zany tsy tafiditra ao anatin'izay. Ny farany enary teo dia nitokana ilay fiangonana Apokalipsy vaovao tao Angofafa Ambatolampy ny pasteur Mayol satria dia tafiditra ao anatin'ny programana san'ity fiangonana ity ihany koa ny manorina fiangonana vaovao isaky ny commune manerana Anosy. Nilaza ny pasteur Mayol fa dia mbola mitana ny teniny hatramin'ny farany momba ilay faminaniana nomeny Jehovah azy izy fa izy no filoham-pirenena malagasy amin'ny taona 2024 ary ny toetra ara-pirenena mitranga amin'izao fotoana izao dia mandeha makany amin'ny fahatanterahana izay faminaniana izay.